Ny Hebreo toko 5 manomboka amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 4:1 indray no jerentsika. Hebreo toko 5 2:1 ka hatramin'ny 4:1. Ny amin'izany dia manana teny maro sady sarotra hazavaina izahay satria lalo-dalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra aza ianareo noho ny fotoana efa ela, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny habidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary ianareo dia mbola tsy toy izay tokony homendry ronono fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny ventikanina dia ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Izay indray ny andinin-tsoratra masina izay ho jerentsika. Dia ny hanombohany azy moa dia hoe ny amin'izany. Raha vao misy an'izay teny hoe ny amin'izany izay zany dia ny zavatra notenenina zany teo ambony teo aloha teo dia inona io zavatra tenenina io, dia jerentsika zany ery amin'ny 5 sy 10 ery ambony ery hoe inona no lazainy eo ny amin'izany. Dia hozy izy hoe ary rehefa nahatanteraka izany izy, Jesosy Kristy zany no resahany eto, dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra mankatoa azy. Ka nambaran'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fombany Melkizedeka. Dia ny amin'izany io zany dia le ny amin'ny Jesosy Kristy izay nambaran'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fombany Melkizedeka zany no resahany eto kanefa mbola tsy zakanareo zany ankehitriny. Dia ho jerentsika ihany ny tontolo manodidina n'io Hebreo io ny bokin'ny Hebreo moa zany tena tiany ambaran'ny bokin'ny Hebreo dia zao hoe ny milaza hoe Jesosy Kristy dia tsara lavitra, tsy hoe tsara kokoa na tsaratsara fa tsara lavitra mihitsy Jesosy Kristy. Dia ny toko 1 sy ny toko 2 dia miresaka izy an' Jesosy Kristy izay tsara lavitra noho ny anjely. Izay ny ambarany amin'ny toko 1 sy ny toko 2. Ny toko 3 sy ny toko 4 dia miresaka indray izy an' Jesosy Kristy izay tsara lavitra noho i Mosesy sy Josoa. Dia rehefa mamaky antsika dia mahita an'izay izany. Dia raha ny tena marina zany izy ny teny hoe ka nambaran'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fomba Melkizedeka Jesosy Kristy dia tokony izay no resahany amin'ny tohiny manaraka eo. Kanefa dia niandry any amin'ny toko 7 mihitsy izay vao miresaka an' Jesosy Kristy izay manana fisoronan'ny Melkizedeka izay tsara lavitra noho ny fisoronany Arona. Dia eo anelan'elan'izay izy zany eto amin'ity izay jerentsika toko 5 2:1 ka hatramin'ny 4:1 sy ny toko 6:9 dia miresaka fampitandremana izy alohan'ny reto olona izay heno azy. Satria reto olona izay anoratan'ny mpanoratra ny Hebreo reto dia fantatsika hoe Hebreo jiosy zany izay efa niaraka amin'ny fivavahana kristiana nefa tady heverina amin'ny fomba ny jiosy indray zany ny sorona sy ny tahaka izany. Dia ampitandremany mpanoratra ny Hebreo izy eto mba tsy hiverin-dalana fa mba hitombo hihamatotra amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Dia izay no ataony alohany hiresaka an'ilay Jesosy Kristy mpisorona be araka ny fombany Melkizedeka, izay ny ataony eto moa zany dia hanohitra sy hihoatra n'ilay fampianaran'ny jiosy ny fomba jiosy tany amin'ny testamenta taloha satria efa tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy zany efa tsara lavitra noho izany Jesosy Kristy dia izay no ataony ary tiany ampitandremana reto olo reto. Dia izay no lazainy hoe manana teny maro izay sarotra hazavaina izahay satria lalo-dalovana ny sofinareo. Eto izy zany miresaka karazan'olona mpino anankiroa, ny anankiray ilay zazabodo ara-panahy, io resahany eto amin'ny 3:10 ary misy ny efa lehibe amin'ny fanarahana ny tompo zany dia tiany mba ho lehibe ireo zazabodo ireo. Dia nilazainy amin'ireo zazabodo ireo izy dia tsy hahazo any zavatra tiany ho resahany eo amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 7 ireto mpiaino reto
Satria lalitalovana ny sofiny raha miteny grika na noratan'ny mpanoratra azy izy de ozy izy hoe ka miaino ianareo, zay mihitsy nylazany azy hoe ka miaino ianareo, zay zany mahatonga ny mpino a zaza ra-panahy satria ka miaino, inona no hainony io, na de efa ela ara nandraisana ny tompo sy nanarahana ny tompo de efa tokony ho mpampianatra, zany hoe tsy voatery hoe mampianatra akory fa afaka mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa ihany koa, dia mbola ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra ihany mbola resahany sahaza azy ireo, io ihany fa tsy mahay mihoatra akoatran'io izy. Inona moa ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra? Dia lay zavatra voalaza tany amin'ny testamenta taloha ny didy sy ny lalàna, zany hoe manaova an'izao aza manao an'izao, zao atao de aza manao an'izao, de zany. Ary betsaka ny kristianina rehefa mamaky baiboly de mbola zay abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra zay ihany no mamaky anazy hoe inona ny tokony ataoko, inona ny tsy tokony ataoko. De zay no lazain'ny mpanoratra hoe na de tokony ho efa mpampianatra azy ianareo noho ny fotoana efa ela nanarahanareo ny tompo, dia mbola mila ampianatra anareo ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ianareo a dia mbola tokony homeny ronono fa tsy vetikanina, zay zany le abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra zany, de io le rononom-panahy na resahan'ny Petera ho an'ireo zay vao nateraka indray mba hitombony, de io le rononom-panahy. Satria ozy izy zay rehetra mivelona amin'ny ronono de tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, eto zany no tena zava-dehibe mila hitantsika hoe tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana. Betsaka ny kristianina tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana, lazainy eto de ny tenin'Andriamanitra, ny lazainy eto de ny zavatra soratra masina, ny fanambaran'ny baiboly, zay le tenin'ny fahamarinana. Misy anankiroa moa ny andresan'ny olona azy io hoe izy io ve a génitif de qualification, zany hoe mampiseho mahamarina an'ilay teny, sa génitif objectif, zany hoe lay teny dia mitarika antsika ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fitondran-tena tsara sy fitondran-tena marina. Dia ny mpandinika de mahita fa mety avokoa izy anankiroa, satria ny tenin'Andriamanitra sady marina tanteraka avokoa ny tenin'ny soratra masina, no faharoa ny tenin'Andriamanitra koa no mitarika antsika amin'ny fitondran-tena tsara. Fa tsy le ronono manaova an'izao aza manao an'izao tsony nefa, fa misy ihany koa lay ventikanina zay resahany eto. De inona io ventikanina io a? 4:11 tsika zao hoe ny ho an'izay efa lehibe ozy izy ny vetikanina, ho an'izay efa lehibe ny vetikanina. De ho an'izy zany? Ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara. Ho an'izay manana, iverenantsika tsara mihitsy izy, ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara. Petsaka mihitsy ny olona zay mampianatra tenin'Andriamanitra no mitenin'izany hoe saina loatra, tsy tokony hampiasa saina, tsy tokony hianatra, tsy tokony hamaky baiboly, mandeha araka ny fanahy fotsiny. Fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza fa raha te ho lehibe amin'ny fanarana ny tompo ianao a, dia mila manana saina efa zatra nampiasaina tsara. De io manamafy an'ilay nambaran'ny Paoly any amin'ny Romana 12:12 hoe miovà ny fanavaozana ny saina. Fa betsaka ny mpampianatra miteny hoe miovà ny fanafoanana ny saina, tsy mila mampiasa saina rehefa kristianina, tsy mila fahalalana rehefa kristianina. Ore olona, fa inona ny mpanoratan'Andriamanitra ny baiboly boky be de be io raha ohatra ka tsy mila mampiasa saina. Ary eto izy de manamafy fa tena ilaina ny saina ary mila ampiasaina, ary mila zatra mampiasa an'izany, fa ny olona tsy zatra mampiasa an'izany de lalidalovana ny sofiny. Ny olona tsy zatra mampiasa an'izany dia kamo hiaino, zay ny ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana ny olona zay tsy zatra mandinika soratra masina, mamaky baiboly zany. De atao inona moa zany le saina ampiasaina amakiana baiboly? De ny tanjona de ozy izy hoe mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tsy ilay mitady fotsiny hoe azo intsony hoe azo atao ve zao, tsy azo atao ve zao, mety ve zao, tsy mety ve zao, inona ny tokony ataoko, inona ny tsy tokony, tsy izay intsony no ho an'ny lehibe, fa ny ho an'ny lehibe dia
mibanjina ny Jesosy Kristy voasoratra ao anaty baiboly izy a, dia manana saina zatra ampiasaina tsara izy a, dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Zavatra anankiroa ny tiany izany ho lazaina. Ny voalohany dia zao hoe mahay manavaka ny fahamarinana avy amin'ny soratra masina sy ny fampianaran-diso, zay ny tsara sy ny ratsy. Fa faharoa dia mahay mahita ny fitondran-tena arahana sy ny fitondran-tena tsy arahana. Satria ny olona mamaky sy mandinika ny soratra masina zay nampanoratin'ny fanahy masina dia tarihan'ny fanahy masina ary manana ny vokatry ny fanahy. Ary rehefa manana ny vokatry ny fanahy tsika, ny fitiavana, ny fiadanana, ny fifaliana, ny fahamarinana sy ny fanaova-tsoa sy ny fifehezantena sy ny sisa, dia hoy hoe tsy misy lalàna manohitra izany, satria mahatanteraka ny lalàna tsika mandeha araka ny fanahy rehefa mandinika ny soratra masina zay tarihan'ny baiboly. Eto ilay teny hoe zatra nampiasaina tsara rehefa ataontsika amin'ny teny nanoratan'ny mpanoratra azy, dia io ilay hoe gymnajo, avy amin'ny teny hoe gymnastika, zany hoe mila manao gymnastika mihitsy ny saina. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra nanao ny teniny, nandrakitra ny teniny ao anaty soratra ao anaty baiboly. Satria raha vao mamaky fotsiny ianao dia tsy vitan'ilay manaraka an'ilay litera tsirairay ao anaty soratra ianao akory, fa mila mampiasa saina ianao vao mamaky baiboly. Ary io no mahakamo ny kristianina betsaka, tsy te hampiasa saina ny kristianina, satria manahirana mamaky baiboly, soratra be. Ary zay moa mahatonga ny gasy mahay mamaky baiboly a, ny eto anilany eto dia soratra foana mba hahatonga antsika ho zatra mamaky. Fa izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy. Vitan'Andriamanitra ingeny nahatonga an'i Jesosy Kristy aty amin'ny andron'ny vidéo sy ny selfie, dia manao selfie fotsiny tsika dia vita. Fa ininy mihitsy atao soratra izany, satria inona ny asan'ny soratra, inona ny asan'ny boky, dia miteny tsara ty sary ty a, zay asehoko antsika hoe raha te hampitombo ny saina isika dia tsy maintsy mila miverina amin'ny soratra. Ary ny baiboly dia noraiketin'Andriamanitra an-tsoratra. Ary izy rehetra ity zany baiboly zany, ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina ity rehetra ity no milaza ny Kristy. Fa raha mijanona fotsiny hoe Kristy nefa tsy mamaky baiboly, dia maivana kely, ronono foana no atolotra ao ny olona amin'izay fotoana izay. Na ianao betsaka moa dia tsy milaza ny Kristy akory, fa milaza fotsiny hoe zao no tokony atao, aza manao an'izao, manaova an'izao, aza manao an'izao a. Kanefa tsy tanteraky ny olona izany, tsy vitan'ny olona manatanteraka ny tenin'Andriamanitra raha tsy ao amin'ny Kristy irery ihany a. Ary tsy vitany mahita ny Kristy raha tsy ny ambaran'ny baiboly irery ihany a. Ka dia manentana anao zany a, mba hanana an'izay saina zatra ampiasaina, satria mazoto mamaky tenin'Andriamanitra, mazoto mandinika baiboly a, dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy isika, fa tsy hijanona fotsiny amin'ny rononom-panahy foana, na dia efa ela aza ny nanarahana ny tompo. Aza dinoina ny manao j'aime ny pejitsika amin'ny Facebook raha ohatra ka nahavoray zavatra tamin'ny teo ianao a. Ary raha amin'ny YouTube kosa dia ny manao j'aime, dia avy eo dia misabone mba hahafahanao mahazo ny hafatra rehetra izay ampitain'ny gasy mahay mamaky baiboly a, dia zarao amin'ny hafa ihany koa zany. Raha ohatra moa ianao ka te hifandray aminay a, te hanohana anay a, dia aza misalasala mandefa SMS na miantso amin'ny 034 07 867 26.